mafy no iainana ajoatsy. Rehefa tena zoina ny tantara sy ny zava-misy atao ny fampitahana, rehefesina ny zavatra nampanantenaina sy ny zavatra tanteraka. Ny azo amezana azy de ny hoe tanteraka tao anatin'ny 3 taona sy tapany na nandritra ny 5 taona nitondrany mihitsy ny fampotehana, ny lainga, ny fampanantenana pokaty, fitotonganana ara-toekarena, krizy ara-sosialy, tsy fahaiza mitantana, izay tsy misy ny tsy vita hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena, tsy mitsahatra mikorosofahana ny firenena, mbola miariary ary voapirofo hatrany ilay hoe ny mpandamina mety mahay manakorontana fa ny mpanakorontana tsy mahay mandamina izany. Tsy finiavana itsikera fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny lony ny eto, ary mety misaitsaika ny fitenenana raha ilaza fa to inin'olona iny na ireto vondrona ireto mihitsy no to olana ho an'ny Madagasikara. Tsapa sy tsikatra fa mora amin'izy ireo ny mandrobaka fahefana, ay ny dontandroka, ay ny mandrangaranga hery sy sakoroka, any ka to milevitra ho azy ny hafa. Vidian-dafo amin'ny fiainana ara-toekarena sy ara-sosialy nefa ny fanikena azy ompandidy sy mpanapa-keto. Inona moa izany zao no tena voafehiny? Ny diplomasia efa rasilaza hatramin'ny 2009 ary tsy mety voafafa ny laza ratsy. Ratsiratsy ny fifandraisany amin'ny mpamatsy vola, izay nanaovany vavabe fa na afaka 80 taona aza tsy androso raha ireo no anteherana. Totratra ny dontangoka ambadika na mivantana avy amin'ireo orinasa goavana amin'ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tanjy mba ampiditra vola betsaka amin'ny resaka etra, ka tsy marisika sy mailo ny fampiasam-bola eto ny orinasa iraisam-pirenena. Ny orinasa tsoloka indray zao no fanenjatsandry aminy noho ny resaka trosa mifampiditra, kanefa ny vahoaka no mizaka ny vokany amin'ny jeromaizina ny jirama. Ny mpandrara sy ny orinasa tamin'ny asa lalana sy ny manara-penitra maro samihafa mitaraina fa tsy nalohany ny vola hatreto. Ny mpandaja fiara migrefa tsy voaloha ny karamany, ary lazaina fa tapitra amin'ny taona 2024 izao ny hitantanana fanjakana azy ka omena ny tsy miankina. Ny kompani mpitaterana malagasy reharehantsika fa iny dia izy mianakavy no miara-mandray anjara-betsaka indrindra tamin'ny famotehana. Ny fahantrana moa miakatra hatrany ny tany. 700 tao anatin'ny 3 taona izay tsy mbola nisy hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena. Fa ninona adisona, ninona tsy fahaiza mitantana, fady aminy iaika tsy mba mety diso. Malina alaina ho vadika ho krizy goavana manampitrotraka ny efa misy ny olan'ny fanjakana sy ny kompani solika, efa miantraika amin'ny jirama saingy mety amin'ny ny famatsiana any Madagasikara mihitsy no tena olana. Efa nisy ny resaka ny voaka tamin'ny mety angorona ny galana ny entana tsy andrara eto Madagasikara noho ny trosa tsy voaloha, ary nisy tombontsoloka efa nikatona mihitsy. Mifampidinika moa ireo mpitantana ny tombontsoloka ka de hotazomina ihany aloha, ary ezana tsy katona indray io kompani io. Natao ny réquisition ny pétrolier Total, Sovena, Galana, ny Shell, izany hoe nalaina tsy naloha vola ny solika fa noterena anome. Efa mihoatra hatrany amin'ny 10 miliara ariary tsy manaiky ny sora-bola io ny fanjakana raha ny resaka navoky ny ministra mitantana ity orinasa ity. Mienjana ny tady mandraona tsy anafatra tanker, mamaty solika ny nosintsony ireo orinasa. Mpanafatra solika eto amintsika mandany vola be, nanaovana fampiasam-bola be anefa ireo ka tsy hiditra fampiantoka amin'ny nanaovana io. Ety andaniny efa tany amin'ny volana novambra 2024 no efa niketrika anafatra solika mivantana ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fananganana ny orinasa SPM na ny State Procurement of Madagascar. Fa ny vola moa tsy misy, tsisy mahatoky intsony satria efa malaza ratsy tsy malotrosa. Mety isy krizy energetika izany eto raha tsy misy tsy marimaritra iraisana. Araka ny fomba amam-panao moa de mety ny karana sy ny frantsay indray zao no atao tondromolotra. Fa ny tena mampalahelo dia tsy hijanona amin'ny orinasa tsoloka irery io zavatra io. Tsy isa ampiasa vola intsony eto Madagasikara,
ary amantaonany maro no mety antraika izany. Ny fizahan-tany, ny indostria, ny fambolena mety ho lasibatra avokoa, izany hoe iantraika amin'ny sehatra rehetra ity zava-misy ity. Ny knaps, ny jirama, ny Air Madagasikara moa io efa potika sy andalam-pampitehana io noho ny tantely afa-drakotra sy ny fitantanana tsy mety manjary. Ity olana jirama ty noho ny fifanenjehany ny fanjakana amin'ny mpamaty solika ity dia mampiseho sary ratsy amin'ny resaka fampiasam-bola eto amintsika. Ratsy vaovà amin'ny mpifampidimiana dia io izany no anafaingana ny fiavian'ny krisy goavambe eto amin'ny firenena. Araky ny fanehoan-kevitra sy ny vaovao izay nangonina hatrany, milaza ny fanjakana fa vola 5.700 miliara ariary no velo tao amin'ny jirama, nanefa mandeha ny audit fa tsy afaka andony ny faktura rehetra tonga eo amin'ny olona tabatra kosa. Nilaza fa efa any amin'ny fitsarana ny raharaha fanodikodinana ilay solika 4,4 litatra. Ekena ny mety ho fahamarinana izany fa tokony alamina aingana io raharaha io, amboarina ny compte satria ny vahoaka no mizaka ny gidiny. Ny ao Ambovombe ohatra noferana ny fampandehanana ny herinaratra satria tsy ampy na tsy misy ny solika. Tsy vao izao ny mpitondra no miezaka manilika any amin'io resaka alatra sy faktura tsy marina io, ka inona moa no tsy amoahana izay tena marina dia dikevitra sy aravina raha tena misy izany. Etsy an-taniny izany anefa tsy vao androandy no nainona fa hazaran-dratsy ho an'ity fitondrana ity, fitondrana feno alatra. Ny dossier maloto samihafa mahasaringotra mpitondra etsy an-daniny maginy fotsiny, santionany fotsiny ny bonbon sosety 20 miliara ariary, écran plat 200 tapitrisa ariary. Teo ihany koa ny raharaha SMMC tany Tomasina ampamoaka amina miliara maro tao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny volan'ny Covid-19 nanaovana ny Cour des comptes tatitra, fitantranana tsy mazava ny volan'ny knaps. Ireo rehetra ireo dia efa mana-porofo fa tsy manjary ny fitantanana ity firenena ity, ka mahatonga zava-miseho mikorontana eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao. Ny vokany anefa dia ny vahoaka malagasy no mizaka ny gidiny. Raha toa samy nangina avokoa ireo raharaha ireo satria ireo raharaha rehetra mahavoasaringotra ny fanjakana ireo dia atao samy nampanginina fotsiny satria tombotsoan'izy ireo samy mpitondra no voakasika amin'izany. Dia ho avela ho potika sy ho potehan'ireo tahaka izao foana ve ity firenena ity? Ry zareo mpitondra migalabona fa ny vahoaka malagasy mijary fa diranovana lava eto. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?